Vita ny fandravonana ny plan stratégique numérique taorian'ny atrikasa indroa misesy ny raha ministeran'ny fampiroboroboana sy fanovana ny ahitao arakajy mirindra tamin'ireo ministera sy andrim-panjakana namolavola dingana manaraka ny fitondrana izany eo anatrehan'ny gouvernement mialohan'ny fampiarana azy mampiona rakotorson eo amin'ny sany indrindrina rasolatsana. Hiroso tsy ho ela amin'ny dingana manaraka sady farany amin'ny fandrafetana ilay plan stratégique numérique ampiasaina mandritra ny 5 taona ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fankatoavana izany drafitra izany eo anatrehan'ny gouvernemanta taoriany izao atrikasa fandravonana ny asa rehetra natao ny zoma fa 4 novambra teo izay notarian'ny ministeran'ny fampiroboroboana sy fanovana ny haitao arakajy mirindra. Hoe tokony manana lalàna mazava tsara sika manomboka izao momba ny ohatra hoe ahoana fampiasana vidéo surveillance ohatra satria tsika zany zao mametraka an'le infrastructure na resaka sécurité hitantsika hoe eto amin'ny tanànan'Antananarivo zao dia efa hitanareo hoe misy an'ireo caméra izay apetraka ohatran'izay ihany koa hoe itsika dia anana data center maromaro apetraka hipetrahan'ireo ataontsika hoe données souveraines dia tokony misy lalàna zany fanaraka tsara amin'ny hoe ohatran'izao ny fampiasana sy fikirakirana ny données souveraines dia ao anatin'ny plan stratégique zany no misy an'ny timeline io milaza hoe zao tokony atao amin'ny tenyvolana manaraka ty ny 12 volana manaraka ary 24 volana manaraka ary ny aorianan'izay. Plan stratégique numérique izay firosoana makany amin'ny numérique ho fanakekezana ny vahoaka sy fanamorana ny andavanandrony, fanamafisana amin'ny ady amin'ny kolikoly ary fanamorana ny fisitrahan'ny vahoaka malagasy ireo karazana tolotra eny anivon'ny sampandraram-panjakana samihafa.